Tranga anankiray tsy maintsy resana amitsika ary tsy maintsy atao zay anaparitahana lavitra ny vaovao ao anatin'ny fiarovana tontolo iainana satria raha misy zavatra manahirana antsika manahirana andreo siatraresapirenena zay resaka fiarovana ny tontolo iainana zay fa ty tranga miseho any lalana makany Ambatondrazaka ity dia mi-interpeller ary manaitra teo amin'ny herinandro teo zay naharenesana azy fa efa mba nitondrana sy nanaovana recoupement arak'izay tratra moa zany zay vao nentina tamitsika ny vaovao dia nifahafantarana fa any amin'ny commune anankiray antsoina hoe Morarano Gare Fokontany Sakalava any amin'ny lalana miazo any Ambatondrazaka zany 20 kilometatra miala ny Moramanga dia 20 kilometatra miara Moramanga raha iazo any Ambatondrazaka zany zay tiako tenenina izay dia misy lalatany mitsofoka zany miala amin'ny arabe zany 15 kilometatra miala amin'ny arabe io dia ala ino moa filazantsika an'izany forêt primaire ala mbola voajanahary zany ala mbola tsy nitapahana tsy hoe mbola ala vaovao tateo reny fa tena mbola ala efa teo hatramin'izay zany am'izao tsika amin'ny teny zao dia misy manapaka io ala io le ala tsy kely enarivo sy ray alina hectare 16 000 hectare izay ala forêt primaire izay any amin'io commune Morarano Gare Fokontany Sakalava io dia am'izao tsika amin'ny teny zao zany tena hoe misy le zany tsy vitany hoe misy manapaka fotsiny zany le ala fa tena hoe misy mandripaka mihitsiny zany satria ny biby ny zava-mananaina zay arovana mipetraka ao anatin'io ala io zany tena zava-doza dia ireo le braconnier ny filazantsika anazy ireo zany dia mihinana an'le biby mamono an'le biby am'izao tsika amin'ny teny zao rehefa nanaovana fanadihadiana satria nisy namana zany nandeha tany an-toerana dia nanontany zany an'le olona manapaka ala dia milaza ireo olona ireo zay ny tena zava-doza fa hoe efa novidinina mpivady anankiroa zany le ala mpivady malagasy zany un couple zany tsy hoe mpivady anankiroa fa diso koa le teny efa mpivady zay zany voalaza fa milaza fa hoe nahazo an'io ala io le ala nefa forêt primaire zany ary le ala feno zava-maniry sy zava-boary tokony arovana zany biby misy hoe misy indriindri zao ohatra any amin'izany ala resako atsika izany zany hoe tena tokony hoe aire protégé mihitsiny zany le ala nefa misy manapaka ary ny tena grave dia ity tsy vitany hoe misy manapaka fa misy mihinana zany misy mandripaka zany le zava-boary ao anatiny rehefa nanontaniana dia milaza ireo olona ireo fa hoe namidy ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao tamin'izy ireo io ala io alana 16 000 hectare raha mba hoe ala kelina 1 hectare dia mety mba hoe compréhensible fa le ala 16 000 hectare midadasika anie zany any mivarotra ny tanina 16 000 hectare ho ana olona privé zany dia somary gaga zany ianao anatin'le fa milaza zany reo ny olona reo rehefa nanontaniana miteny olona mihitsy moa izy hoe intel no mivarotra anay an'le ala zany fa mbola tsy ho tenentsika eto satria tsy mbola ampy le investigation natao zany ka tsy afaka tonga tsika dia manome affirmation ianina fa nitonona anarana ministra mihitsy izy hoe ianina no nivarotra anay anyity tany anyity ala ity fa ny problème goavana dia izao mifampitohy zany io toerana io satria 16 000 hectare zany midadasika be mifampitohy toerana io amin'le toerana rehefa mahazo any Ambatondrazaka lay le ataotsika hoe didy dia any amin'io didy io le fantatsika tsara fa misy fitrandrahana sauvage zany na exploration sauvage any ambanin'ny tany zany fitrandrahana renakibon'ny tany azafady sauvage dia eo amin'izay zany ny ayahan'ny olona ny an-toerana sy ireo le olona izay tafaretsaka tamin'ireo olona ireo ka manana aya zany hoe le zany ny tena mano manko dia ohatrany hoe kapaina fotsiny zany le ala dia isa-installe eo ambonin'io toerana izay ala kapaina io zany le olona dia manana eritreritra amin'izay rehefa avy eo hoe hitrandraka zany an'io toerana ao ambanin'ny tany io ambanin'le ala io zany any zany le fond problème mitranga ao anatiny ty raharaha ty hoe voalohany aloha zany dia olana ara-boajanahary goavana be satria resaka fiarovana ny tontolo iainana zany ary fantatsika tsara faharoa manarakaraka izany dia ny hoe
le biby sy zava-mananaina miaina ao anatin'le ala, le ala hoy forêt primaire zany hoe mbola tsy nikapaina mihitsy zany ka hoe efa naniry tao de manomboka mamboly indray. Ary fahatelo manarakaraka zany propriété an'ny fanjakana tokoa ve io ka hoe namidiny, fananam-panjakana tokoa ve io ka namidiny zany ho ana couple anankiray, ho ana olona privé zany na ho ana olona tsy miankina. Ary ny faefatra de ny hoe inona ny législation zany, inona ny voalaza ny lalàna ao anatin'izany, satria tokony ho alanjavaboary arovana zany zao le toerana misy an'le biby, misy teneniko hoe indri misy biby endémique eto ino moa zany phrase zany endémique tsy tena hoe atahorana ho lantamingana fa mampiavaka Madagasikara misaotra tompoko. Misy biby ohatrany hoe tsy misy, tsy fahita raha tsy aty Madagasikara zany ao amin'ny toeran'io. De tsy nahazo confirmation mihitsy za fa niezaka naka confirmation zany hoe ny toeran'io ve efa arovana, de tsy misy moa zay fanampanazavana izay, zany hoe tsy fantatro mazava zany nefa misy biby ao zay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Zay tena malaza, tsy misy afa-tsy eto Madagasikara, mampiavaka Madagasikara zany. Ary misy biby tahaka an'ireny fantatsika fa ny lémurien, ny macaque sy ny resaka indri makisy ny sisy reny biby arovana eto Madagasikara satria ahina ho lantamingana. De zay zavatra zay zany no miteraka olana am'izao fotoana izao hoe satria ve sanatria ambava miteny zany. Ary zay no anairantsika ny tompona ndraikitra mba hijery akaiky io na ny ministère de l'environnement, ministère ny tontolo iainana indrindraindrindra zany hoe izy io ve ary ministère ny arenakibon'ny tany ihany koa fa satria sao de sanatria hoe ny fikarohana ohatra mety ahafahana milaza zany satria mifandray zany amin'ny tany tsy didy, tany didy fa tsy hoe tsy didy fa didy le toerana any Ambatondrazaka le malaza zany hoe misy manao fitrandrahana volamena sauvage any na hoe fitrandrahana di zany. De misy ihany koa asa miteny zany fitrandrahana di voalazako zany antsokosoko zay. De misy koa any, de misy koa ny fitrandrahana safira, fantatsika tsara fa misy safira mivoaka avy any didy, misy an'ireny hoe maso piso reny mivoaka avy any didy. De misy vato zany ihany koa arenakibon'ny tany. De asa hoe mifihazakazahana noho zay fahafantarana ny fisian'le arenakibon'ny tany ao amban'le tany zay ve no anapotehana le tontolo iainana. Alany e zany 16,000 hectares zany Bintsao Neveson ary sahirana inimaginable anatina taonjato maro mihitsy ianao vao amerina avita mamerina alana 16,000 hectares izany. Kanefa zany de mandeha am'izao fotoana izao ny fikapahana le olona mikapa ao zany sy le mpihaza ao anatiny zany le braconnier sy ny sisa zany mihinana an'le azafady tompoko tsy mampime fa asina humour kely le izy fa mampalahelo be mieritreritra an'izany. Teraka zany an'izay resaka ataotsika hoe fametram-panontaniana maro zany hoe inona ny tena statut an'io toerana io zany ary légal ve satria le hoe namidy de namidina ny teny anarana ministra le olo fa tsy mbola masa miteny satria tsy mbola nazahoantsika tena recoupement fa namidiny ministra zao taminay ty tany ty oza le olo reo zany de rehefa namidiny le ministra taminy zany io tany io rehefa nanaovana zay fanadiadina zay de zay anaovanay an'ty ozy fa zay hitrandraka an'le arenakibon'ny tany ao ambanin'ny tany ao zany. Zay zany le tiatsika nampanenoana lakolosy na ho an'ny ministère ny fiarovana ny tontolo iainana na ho an'ny ministère ny milina ihany koa zany ministère ny arenakibon'ny tany ihany koa ao anatin'ny tsiraratsy. Fa efa miresaka n'izay arenakibon'ny tany zay ihany sika dia mampiteny ny anarany zandrin'ny filohan'ny repoblika am'izao fotoana izao voatontonona matetika zany amina resaka hoe resaka vato sy resaka arenakibon'ny tany. Ny arahantsika rehetra nahita le naheno tamin'ny vaovao le misy vatona 20 taonina io le nitantaraiko anareo ngeza be zany vatona 18 taonina zany fa io vatona 18 taonina io zany dia nanjavona ary ny fanadiadina natao no nahafantarana fa hoe nanana tanana tao anatin'le raharaha zany ny zandry ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Aina Rajaonarimampianina. Zay ny zavatra nandeha zany ary rehefa nanontaniana tokoa le olona de hoe nisy fotoana zany io vato io rehefa niainga tany amin'ny toerana nahitana azy zany tany Atsirony Mandidy, tany Ambongilava, tany Atsirony Mandidy tany zany dia nentina tatia hoe
soi-disant zany le izy le toerana ananany le olona fahefana tsara no mitrandraka n'izay toerana izay ananany taratasy ara-dalàna zany avy eo anivony minina. De ny zavatra mitranga de tahaka antsy hita zany le vato-ngeza be, le vato zany 12 taonina indray de 6 taonina 9 taonina ny anankiray, hita le vato. De rehefa hita le vato de nanomboka taitra am'izay zany lehibean'ny faritra tany an-toerana, nanomboka taitra am'izay zany ny autorité tany an-toerana hoe misy gros poisson be ty misy gros lot ty na misy tena goavana be ty hita, ary indrindra ny tombatombana de hoe amina miliara le vato, amina miliara le vato, zany hoe ny resaka nataony rehefa nataony ny fanadihadiana de hoe any ho any amin'ny 13 miliara any ho any ny valeuran'le vato, 13 miliara FMG, vola be zany zay. Normal raha mitsangana daholo ny antenne-ny olona rehetra izay taitaitra hoe ohatray ay vola be ohatran'izany ka ahoana ny avotsitra fotsiny, fa le izy ny tena loza de hoe olona zany mahita ny asa saran'le olona, nandovola le olona nitrandraka an'io, namony tena le olona nitrandraka an'io, de rehefa hita am'izay zany le vato tonga am'izay ny autorité isan-karazany. De nefa rano moa de soi-disant zany hoe hoentina ny Antananarivo io vatonareo io, migazana zany, tsy fantatrao mazava hoe inona de nandeha nitetezana toerana isan-karazany io toerana io zany, rehefa tonga tany arivony mamy io toerana io zany ny zavatra mahagagagaga atsika. Ny filaza fijoroana vavolombelona nataon'ilay tompon'le vato no nilaza hoe rehefa tonga tany arivony mamy io toerana io de le olona tany arivony io vato io, le olona tany arivony mamy zany no miteny tantara am'ireo tompon'ny vato hoe nandritra ny fotoana nijanonany tao arivony mamy io satria gazany gendarme, gazany mpitandro ny filaminana, zany hoe mody ohatrany hoe escorteny izy io entina tia Antananarivo, zay zany soi-disant nanambarana azy. Ny antony tondrana azy taty Antananarivo ara de tsy mazava fa narirarira moa zany le ramatoa tompony io zany nambarana nanao hoe zao ane ny tena fandehany hojerevana any amin'inona de rehefa io ny fahavitany minina le izy de averina aminareo ihany, ohatrany hoe somary natao akapitaka zany le ramatoa fa tamin'ny fotoana tao arivony mamy raha ny fijoroana vavolombelona nataon'le olona nahita sy ny tantara zany, ary nisy tamin'ireo nasaina niambina ny vato ihany koa ny tantara hoe nandritra ny fotoana nijanonany tao arivony mamy de nitondrana Andriamatoa Aina Rajoana ary mampianina teratany Sinoa io vato io nijery azy. Le vato tsy anazy fitrandrahana tsy anazy ny autorisation na ny fahazahoan-dalana, ny permis an'le carré nahitana an'le vato na le toerana nahitana an'le vato tsy anazy fa izy fotsiny zany zandry ny filohan'ny repoblika de mampiteny ny anarany amin'ny mazandry ny filohan'ny repoblika azy, zay fotsiny ihany le resaka zany. De hoe tany zay ozy loha tsy malala, tsy afaka hitoroka zany hoe izy marina ve naka an'le vato, fa misy dikany be le hoe nandritra ny fotoana nijanona le vato, tena andalana teny zany le vato de hoe bloqué ny teo arivony mamy ndray loha ty, de bloqué teo arivony mamy, de nandritra ny fotoana nijanonany teo arivony mamy nitondrany ty zandry ny filohan'ny repoblika ity teratany Sinoa nijery an'io vato io. Zay zany ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany, zavatra marina zany zavatra tantarako zany, tsy misy dotina kely ary nanaovana recoupement. Nanomboka teo am'izay zany ny velona iamafy le tompon'le vato zany, de zao am'izay no mahagaga ary tia tokoa no alay-panahy ianao zany hieritreritra hoe ahoana marina moa zany ny tena marina am'le tonga ho aminina le vato, ny brigade de mine zany, de vato-ngeza be zany tsy possible hoe anjavona ka natsofoko taty anaty poketra de tsisy nahita, fa vatona 12 tonnes plus 6 tonnes zany, goza be zany, mialatsina le fiteneny goza be, zavatra goavana be tsy azo hoe manjavona fotsiny ohatran'izao zany zany mipetraka tao am'le toerany tamin'ny brigade de mine ny tena mpandrinomy tampoka teo nanjavona le vato. Am'izao tsika miteny zao tsisy fanazavana intsony hoe nakay zary io vato nanjavona io, de ity ny tiako teneniny, tsika mahalala fa raha ny amin'ny brigade de mine zany tsy possible olon-tsotra mihitsy no tonga de hoe alaiko ty vato ty, ary tsy possible koa hoe hamaky an'le toerana de angalatra an'le vato de tsy ho tratra satria vato-ngeza be hoy zany 18 tonnes zany, sady misy mpiambina, fa dikan'izay zany olona autorisé, zany hoe olona manana fahefana anana accès ao anatin'le toerana no afaka naka an'le vato tao. Asa raha azontsika zany zavatra tiako teneny, za tsy mitoroka an'iza an'iza, za tsy manambara hoe iza ny tompona ndraiky zany, fa zavatra mazava aloha zany de tsy olon-tsotra mihitsy ny hoe
maheno hoe matorotoro mpandrina hoe de naheno hoe misy va 18 taona hono tonga amin'ny brigade de mine de mba ho alaiko any zany impossible zany na jila mitapedina zy tsy maintsy ho hita manko zany ary misy mpiambina ary tsika tsy naheno mihitsy hoe signalé hoe nisy atentao nisy atako hony tamin'ny andro ohatran'izao tao amin'ny brigade de mine ka nanjavana hono ny vaty 20 taona fa nanjavina fotsiny ohatr'izao io vaty io alesa vara hoe nakaiza le vato zany tratraky tiktak dozy mbinitso tratra magie zany de nanjavona le vato faharoa zany zay conclusion tytsika teneny zay de zao matoa zany tsy vaky tsy nisy fanafiany tsy nisy mpangalatra tsisy nininona tao anatin'le trano le brigade ninona nefa nanjavona le vato dikan'izay zany mazava be sa fa olona autorisé no nakan'io tao ary misy mpiambiny zany brigade de mine zany fa tsy hoe mandeha tahoara fotsiny ohatran'izao ka hoe teo le vato de tazataza aminay teo de aveo tsy hita misy manany misy mpiambiny zany vato zany misy mpiambiny zany toerany zany raha vo nanjavana zany izy de mazava ho azy olona nazo alalana na zany mpiasa ao anatin'ny brigade de mine na tompona ndraikitra ao anatin'ny brigade de mine na olona zany miteny manao hoe za ianina alaiko io vato io escortena zandary escortena miaramila de alaiko io vato io iny moa ny ataon'le mpiambina kely am'izay fotoan'izay fa de avelany mandeha de niany azony atao de nanjavona le vato tsy taotsony le vato tonga saina ny tompon'le vato rehefa aveo ohatray vato na 20 taona ve de disparaître fotsiny na anjavona fotsiny ohatran'izao safotra le ramatoa ary mbola nitomany ary teo anatrehan'ny mpanao gazety nge nitataranyzay raharaha zay fa itenenana amintsika hoe zany ve ny fanjakana tandalany eto amin'ity Madagasikara ity ahoana moa zany alatra zany le alatra nge zany mazava satria ny tompony aloha kosa de ramatoa Blandine ny tompony zay penpenina etseroa am'izao fotoana zao nakaiza mivadiko teto tena zay vitsika le izy tsy hoe nakaiza ny tateliko teto hoe nakaiza mivadiko teto le vato ngeza be de zao manoloana an'izany de tsy hainonao feo ministera tsy hainonao feo ny ministra tompona ndraikitra tsy hainonao feo ny tompona ndraikitra isantsokajana na brigade de mine na nizanizy tsy hainonao feo vaton'olona zany manjavona dikan'izay zany eto amin'ity firenena ty azo atao zany mangalatra fotsiny comme ça tsy misy fanontaniana tsy misy fanazavana de mangina any le resaka de tsisy miteny intsony ahoana ny eritreretanao an'izany hoe nitsemboka ny atsembohan'le olona ny asasaran'le olona namony tena vao nahita niny vato iny tany ambanin'ny tany tsy mora nge mahita vato 18 taona fa ny ambanin'ny tany zany fa mba imagineo ny investissement natao tam'izany ny olona nampiasaina tam'izany ny machine ny asa ny heriponao ny heritsandrinao zany hoe le investissement nentinao tao anatin'le izy de misy olona satria zany afaka manana accès dikan'izay nge zany manana fahefa-mpanjakany na olona arovany fitondram-panjakana matoa afaka mibaiko ao anivon'ny brigade minière hoe voaka fotsiny le vato de manjavona tsy hita akory ny aterany tompony dikan'izay zany manomboka zao dikan'izay nge de hoe légaliser tsika zany ny fangalarany za zany raha pitsy afaka pitsy za manana tomobile manjavona fotsiny tomobile de any tsisy miteny zay zany ve ny zavatra iainana eto amin'ity Madagasikara ity indrindra moa fa hoe ianina nge ny nakanazy teo ka ianin'izay raha vao aroarovany fitondram-panjakana na aroarovany na rafim-panjakana misy sanatria mivava miteny hoe raha lampy président de la république hony za tsy miteny hoe izy naka le vato fa zay rehetrarehetra zay aloha de ananana aya zany de satria zany ve olona akaiky mpitondra fianakaviana mpitondra na mpitondra fanjakana mihitsy na ataontsika hoe ministra na ohatran'izao de afaka maka fotsiny zany raha pitsy afaka pitsy zany mandeha ny andalana zany manko ny dikan'izany zay le teneniko anareo légaliser tsika ve zany ny alatra zay me magravy an'izany ka tsika mitonontonona état de droit justice na fitsarany tsy maty manoty zany ny tonontonontsika fa ohatra mitovy am'izany mba azahoanao pieno am'izao maranay zao antsainany zany resaka izany de ohatran'izao mandeha ny andalana zany supposena zany hoe za zany ohatra akaiky mpitondra de mandeha ny andalana eny ako de mahita ohatra mahafinaritra io trano mitsangana io zany tiako villa io zany de tonga de manapa-kevitra fotsiny zao miala daholo nareo tompon'ity trano ty mipetraka ato amin'ity trano ty fa tiako ty ary ilaiko ty mova tsy tamin'ny andro avalomanana hoe mandalo ery ambany andrefana ny Atsirabe de misy tanina 1 hectare eo fipina Autriche de ozy izy hoe Autriche azafady tompoko hoe aitsy fa mifangaro amin'ny Autriche le pays Autriche de mahita izy de hoe tiako ty tany ty zany de mandalo izy zay mihitsy
zay mety tiako ty tany ty zany de mandalo izy de ko satria tiany le tany izy ny fanjakana je suis l'état ozy mitovy amin'ny Louis XIV mihitsy izy eo je suis l'état zany fanjakana alaiko io fa voaroka teo le olona voaroka tsy hita lany tamingana hatramin'ny autriche piny teo am'le toerana de ohatran'izay tsisy valaka ve zany ny zavatra atao am'izao tontolo zao zany hoe légalisena ve zany ny alatra satria fanjakana ny manao azy fandany ianao olon-tsotra nge miteny hoe tiako ange ty portable anao ty zany de angalariko alaiko hoe raha tsy midariko amin'ny mahazo anao mbola tsy mangalatra koa vao mahazo hoe vao miteny fotsiny any hoe ohatrany tiako ty téléphone lalatiny ty zany tonga de tentative zay satria efa nisy élément moral atao élément intentionnel atao ty angalatra ny téléphone keo ianao zany de migadry ianao satria olon-tsotra olona madigny fa ny atsika ty zany asa raha inimaginable ane zany le rety tsy azo ny saina eritreretiny ane zany ny atsika ty zany de hoe misy vato eo mahafinaritra io vato io taovy manjavana fotsiny androany ao le vato rapitso tsisy mahita le vato fa tratra magie de tsisy miteny on fait comme si de rien n'était ohatran'ireny hoe firenena hoe ohatrany hoe gaboraraka zany mametraka fanontaniantsika hoe zay misy namana moa miteny niteny tamin'ny fahita lavitra le ministra hoe le vato fa tsy very ka aizary le vato zay ao zay satria le tompony hatramin'izao mipempenina tsy mahita an'le vato any zany le débatitsika apetraka ao anatin'le izy ary rehefa tonga tao izy de izy le tompony mihitsy ange no ny témoignean'izay hoe anjafina le vato tsy hita fotsiny zao tsy fantatra hoe iny za en personne no resaka tamin'ireo tompony vato reo fa tsy hoe olo-kafa ary nitaraina mbola latsa-dranomaso le raha matory rehefa niona tamiko ny tantaran'izay hoe tena tsy hita nge le vato tsy fantatra hoe nakaiza le vato zay zany le tiatsika apetraka ao anatin'izay adevitra ambaratsika izay hoe azo atao ve zany mampanjavina fananan'olona fotsiny tsotro zao de satria tompona ndraiky mpanjakana ianao na mety hoe olona akaiky ny fitondram-panjakana ianao na rovana satria fianakavian'ny mpitondra ianao na ohatran'izany de afaka manao tsy maty manota ao anatina tranganjavatra tahaka an'izany manantena moa zany tsika raha ny tena marina raha ao le vato de ny zavatra takitsika zany de asehoy ary asehoy any be sy maro de averenao amin'ny tompony koa fa inona ny zavatra tsy en règle tao anatin'ny taratasin'le olona ka ilazanao hoe saisisseny ty vato ty amorony zavatra hafa ndray le olona tsika fa manana ny atota taratasin'le madama rehetra ka fa tsika zany te ametraka hoe mba ialana amin'ny aya iverena ny fifampitokisany asehoy ho hita amin'ny be sy maro ary le vato fa tsy hoe efa nanjavony ary zao ny zavatra nisy mbintsona efson ny teny ty madama tompony vato ty zao ozy no nyteneny zareo tao amin'ny brigade de mine na hoe efa tsy atsony le vato ny tahotra an'le hoe tsy atsony le vato sao de manisy nanondrana tonga de niazakazaka zany nakany Tomasina za de niteny tamin'ny tompony ndraiky Tomasina hoe sao de mba misy vato naondra niala tamin'ny seranatsambo tahaka an'izao na tahaka an'izao ka le izy mety tsy tany amin'ny seranatsambo Tomasina misy seranatsambo maro eto Madagasikara ny angan'le vato ohatra zany hoe na tiana efa misy aya zany le tompony hoe sao de efa nisy nanondrana tsokitsoko tany ny vatony niainga tamin'ny samba tsokitsoko tany mety indrindra zany pour rétablir la confiance amerenana ny fatokisana ary indrindra mba tsy amonona kosa mba tsy amitehana kosa ny asasaran'le olona namony tena tamin'io vato io asehoy ho hitany be sy ny maro ary le vato hoe ty ary restitué eo amin'ny tompony raha ara-dalàna ny taratasin'ny tompony raha ozy nareo hoe misy tsy ara-dalàna ny taratasin'ny tompony pour telle raison de azavao an'ny vahoaka ary hoe inona de meo chance olo io régulariser an'izay taratasy zay misy vola ve tsy voalohany misy ameo chance izy régulariser an'izay fa be tsy rariny kosa le hoe tena injuste kosa le hoe tonga de alaina fotsiny vaton'ny olona de atao fotsiny ohatran'izao de atao ohatrany tsy misy zany mbintsona efson ao anatiny izay resaka mitranga izay mbola miresaka ihany ako an'ty hoe zandrin'ny filohan'ny republika ity satria mikaikikaika any amin'ny faritra Antsirabe iny ihany koa any amin'ny faritra Antsirabe ihany koa manko any amin'ny misy ohatra hoe ibity zany any Antsirabe faharoa Vinanikarena zany amin'ny parti iny zany any koa manko tena mampiteny ny anarany zandrin'ny filohan'ny republika ary tena mitonona mihitsy hoe za zandrin'ny filohan'ny republika zany atao hoe Aina Rajaonary Mampianina zay no zavatra mitranga any ka ianao zany rehefa mpitrandraka tsotsotra ary ananatsika koa ny antotartaratasiny zany rehefa mpitrandraka tsotsotra zany de tsy manana teny ambara tsy manana resaka resahana tsy manana vao chapitre ozy ny teny vahiny fa tonga ny deba
de miala fotsiny ianao fa izy no mitrandraka an'io. Ary ny tena loza de ity le valika sasaranao le atsembohanao zany ny trandraka iny efa hita ny vato de matetika zany alaina fotsiny le vato io. Misy olona afaka mijoro vavolombelona mikasika an'izany hoe alaina fotsiny io vato io zany de hoe alainy ity. Zay zany ny zavatra mitranga. Ary io zandrin'ny filohan'ny repoblika io za afaka manamarina anareo an'izany satria hita be sy ny maro tany atoerana mihitsy miaraka mikatikatra maro be izy tongany miaraka mpitandro ny filaminana izy tongany. Ary io zandrin'ny filohan'ny repoblika rehefa tongany de escortena mpitandro ny filaminana. Tsy haiko hoe droit avaiza moa zany ny ananany an'izany any ibity io any amin'iny parti any Vonainkarena Antsirabe faharoa iny zany any amin'ny lalam-pirenena fafito zany raha ohatra hoe azahoantsika azy tsara. Tonga izy zany miaraka amina mpitandro filaminana tonga de maka ny vato eo ary maka ny toerana fotsiny zao zany io toerana io azahoanao alalana fa maka toerana fotsiny zao zany izy itrandrahana an'ilay hoe akana zany an'izay vokatra azon'le olona mitrandraka vato eo amin'izay toerana izay satria izy zandriny filoha. Zany ny zavatra mitranga any amin'iny parti an'Antsirabe. Sy resatsika zany hoe nitirantenenina ao anatin'le izy zany de hoe amina tsy fantatro rehefa fitondrana ve zany de misy an'izany angambany tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina encore azy tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina nisy hoe ny mamany ny dadany ny fianakaviany fa tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana de ny zanaka Marc Ravalomanana na Marc Ravalomanana tenany mihitsy tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka de ny zanaka Didier Ratsiraka ary Xavier Ratsiraka ry Sophie Ratsiraka tamin'ny andro professeur Zafy Albert tsy de nahenonao loatra an'izany. Tamin'ny andron'Andry Rajoelina mbola kely ny zanany tsy de fandraindray ny ray aman-dreny ny voatontonona tao anatin'ireny tranga ireny. Fa amin'ity indray zany de hoe niavan'ny président, niavan'ny voatontonona ihany koa niavan'ny vadiny manao an'izao, ny zanany nisy fotoana ny zanany ireny voatontonona tamina trangan-javatra hoe tany Thaïlande tany sy ny sisa voatontonona foana zany zany hoe les conceptions atsika malagasy mihitsy zany am'le hoe mahazo fitondrana ny avanay any ivelany any tsy azo ny saina eritreretina mihitsy zany ty hoa lefa ohatra foana ny teneniko anareo ty ohatra anankiray ty. Tamin'ny Bill Clinton lany président des États-Unis azahoanareo tsara manko zany an'le hoe zany angetsy hoe mety hiteny manko tsika malagasy hoe ko maninona moa ko io kosa nge hafany io kosa nge retapo aminy anazy nge zao ny fitondrany fa zany tranga zany tena eloka mihitsy raha ohatra ka amina fanjakana normal raha amina fanjakana républicaine normal de tsy azo ny saina eritreretina mihitsy zany hoe mampiasa fotsiny ianao ny anaranao amin'ny piraitapo amin'ny président ohatra mahava amin'ny président amin'ny makaiky amin'ny mpitondra tahaka an'izao na mpitondra tahaka an'izao de mampiasa an'izay anaran'izay fotsiny ianao zany anaovanao ny asa ratsinao zany. De ny zavatra mitranga teneniko anareo hoe ohatra firesako matetika satria tena mipotra be zay resaka izay de ny hoe ny tany États-Unis tamin'ny Bill Clinton président des États-Unis de notendreny ramatoa Hillary Clinton tamin'izay fotoana izay ho conseillère isahana ny affaires sociales indrindra plus particulièrement niady tamin'ny sida taty Afrika. Compétence ny ramatoa Hillary Clinton izy raha zany tsy misy hoe ty de napetraka fotsiny eo amin'le toerana nefa tsy ananany kory ny compétence na ny diplôma na ny mari-pahaizana mikasika an'izany fa ramatoa Hillary Clinton tena nanao recherche fikarohana mihitsy mikasika an'izany resaka hoe ady amin'ny sida taty Afrika sy ny sisa izany tamin'ny alalana ataontsika hoe asa zay nataony teo aloha tamin'ny sénatrice sy ny sisa notendrena amin'ny domaine de compétence an'izany ramatoa Hillary Clinton teo anivon'ny Maison Blanche hoe conseillère fa tsy tiany vahoaka américaine hoe mamofopofina ty antrano antrano zany na mamofopofina zany favoritisme zany ny hoe satria président de ny vadiny de hoe tsy nety ny vahoaka américaine de voatery ramatoa Hillary Clinton tamin'izay fotoana izay nesorina tsy ho eo amin'ny toerana conseillère nefa liasa ainy liasa tena nanaovan'ny fikarohana ary raison de plus ary izy hoe izy aza mba vadin'ny président fa le fait hoe tendrena officiellement conseiller tao anatin'ny administration ny Clinton vadiny le ramatoa de efa tsy nekeny ny vahoaka américaine satria mamofina tiantrano antrano zany ça sent le népotisme de rehefa zay de tsy maintsy voatery
Bill Clinton na mety hoe Hillary Clinton zany tena na indrindra ny osehatra ny asahany io mety hoe tena bien qualifié la plus qualifiée teo amin'izay toerana izay de tsy maintsy ny sorona teo amin'ny toerana maika moa fa ny atsika zany le kiatrano hatrany atsika ny tena problème goavana de any amina resaka business ny tena manjaka hoe ha ty mety misehatra azahoana vola mirangaranga manko ny zay le tena ke mitsangana ny antenne raha vao misy hoe ary misy sehatra mety azahoana vola de inona ny zavatra mitranga mbintsona efson ndao andeha akary apetrape tonga de mitsapaka any anatina sehatra izay tsy tokony hidirany ny mpitondra fanjakana ny avany mpitondra fanjakana ary ty milefitra le mpitandro filaminana kely rehefa maheno hoe attention fa c'est quand même le frère du président na hoe zanany ty na ino ny ty na tsy fantatro mety hoe avany sy ny sisa ohatra moa zany ny raisiko satria voatonina teo ny rahalahy président fa raha vao hoe ty fotsiny rahalahy président de miforitra le mpitandro ny filaminatsika zany ary tsy vitany miforitra le mpitandro filaminatsika fa manao be ny oui avy hatrany de tonga de omeo garde du corps omeo miaramila meo mpitandro filaminany ty olo ty araka aminy fa izy andehanao an'izao de omenaka satria ahoana kosa moa tsy omenako matahotra nge anao nefa rany matahotra nge anao nefa rany mbintsogana evson hoe sao de mba eno lehibe zany hoe nangataka mpitandro filaminana teto amiko teto le avany na le fianakaviany takana zao de tsy nomeko satria anao manko afaka miteny droit anao avaiza moa zany mangataka mpitandro filaminana fa izy anao ne olo-tsotra ny président de la république ny olom-boafidy manana ny fahefam-panjakana fa tsy anao fa ny problème de ity ianao zany tsy mahalala intsony satria mpitandro filaminana kely madinika satria olo-panjakana kely madinika tsy fantatrao nge zany zao ny chef district sy ny sisa any amin'ny toerana na eto Antananarivo azy vao maheno fotsiny hoe ty olo ty ony avany anina zanaky anina raitapo amin'ny anina ohatran'izao de fa miforotra ho azy ianao de atao ohatran'ny mpitondra fanjakana mihitsy le olona nefa tsy manana fahefanana kely azy zany le mahatonga le hoe le olona le avany le mpitondra manjakazaka fa le mpitondra fanjakana ihany koa na le responsable mena ndraiky fahefam-panjakana misolelaka de ndao atao an'izao ohatrany hoe miainga avy any asabotsina mena ny avany président satria avany président ka miainga avy any asabotsina mena de asina kiririoka mitaridalana asina kiririoka mitany filaminana mitaridalana satria tsy te hiatrika ny embouteillage ny sabotsina mena makaty amin'ny ville de akisaka daholo ny olona rehetrarehetra mandeha satria avy amin'ny président iny mama amin'ny président iny na ohatran'izao iny zay zavatra zay zany zay mbola ahitana taratra hoe république bananière ny firenena tahaka atsika ty Madagasikara satria tsy apetrako tsara zany hoe zany zavatra zany tsy tokony concevable akory tsy azony saina eritreretana akory raha any amin'ny firenena vahiny any amin'ny firenena lehibe firenena mandroso zany zay le tantaraiko anareo zay ny exemple flagrant indrindra hoe ny tany États-Unis fa ny ty amintsika de ohatrany hoe tsy takatritsika malagasy zany hoe zavatra tsy mety zany ary enao mpitondra fanjakana na manam-pahefana any amin'ny sehatra isan-karazany any amin'ny faritra any amin'ny fokotany any amin'ny district any afaka miteny mihitsy hoe mialatsiny fa enao nge tsy mpitondra fanjakany fa le tahotra n'le hoe ha raha petso anao de ho teneniko any zokiko ho teneniko any mamako ho teneniko any dadako façon de parler zany hoe teneniko any le mpitondra zay lazaiko hoe avako zany mety misy risque na affectation de matahotra ny mpiasa madinidinika de miforitra de manao ny sitrapon'le mpitondra zany manko zao fanontaniana mipetraka hoe en vertu de quoi moa zany amin'ny fahefana avaiza moa zany no ananany zany raha lahy amin'ny président zany mpitandro ny filaminana miaraka aminy mpitandro filaminana mitondra basy zany hoe armée mitondra fitaovam-piadiana en vertu de quoi izy ve mpitondra izy ve nomena amina mission quelconque ka hoe manana n'izany fahefana zany raha nisy zany de ataovy ho fantatry ny be sy ny maro ataovy alaza ho fantatry ny be sy ny maro raha ohatra ka nisy zany fa amin'ny ankapobeny aloha de tsy nisy zany mbintsoana evson mbola tsy naheno an'izany aloha tsika de nidikan'izay tytsika tenen'izay de tsotra hoe mba misy farafahakeliny mbintsoana evson mangarahara zany apetraka ary ajanony ty fanaovana raha matahory ty satria ianao avany mpitondra
fa zany tsy mampandroso an'ity firenena ity. Lenao le mitondra ava mitondra de afaka manao zay tianao atao de arovana satria ianao matahotra ny olona de misolelaka aminao. Ajanony ny trangan-javatra takan'izao fa zany nge tsy mampandroso hoe ary raha za eo amin'ny toeran'ny filohan'ny repoblika mety tsy de tena hoe za aloha tsy te ino hoe tsy fantany zany. Za mino hoe mety fantatry ny président de la république zany resaka izany, fantany zany. Fa zao le tsy fahafahany miteny an'le havana hoe mba ajanony fa manimba any zany le problème atsika. Mety ny président ne mety tsy micautionner an'le zandrany manao an'izany. Président ne mety asa tsy fantatsika ny président ne mety tsy mahalala kory nandeha tany Atsirabe nandeha tany Arivomamo nandeha tany Atsiromandity nandeha mety tsy mahalala an'izany akory nge ny président fa izy aloha satria tsika mpandinika ty avelany de ho an'ny olona mandinika de iraky président zany. Iraky président zany. Asa zay asika teny asa raha mazava zay tiatsika tenen'izay hoe maloto azy zany le président anatin'le raha rehefa misy trangan-javatra takan'izao satria amin'ny ankapobeny dia heverin'ny olona foana hoe malala an'io ny président ary maniraka an'io ny président dikan'izay miray tsokombakomba sy miray business amin'io ny président ka zay ny any mba tiako tenenina amin'Andriamatoa Rajaonary Mampihany raha tsy fantatrao raha andeha ataotsika hoe tsy au courant an'izany ianao Andriamatoa président raisoariny fepetre mba teneno le havana sy le zandry sy le reta-po hoe aza manao an'izany ary mba tenenina koa ny tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny hoe tsy hoe tonga mangataka fitaovana ty aminao na miaramila na mpitany filaminana fitaovana takan'izao de omena satria praitapo anada sy ny sisa rahala tsy atompoko tsy misy lalàna mamaritra an'izany ary tsy misy hoe satria voavidy ny président de miara voavidy miaraka amin'ny président de la république daholo ny fianakaviany ray manontolo tsisy an'izany na de nivadin'ny filohan'ny république azy. Zany nge le adevitra mbola mitranga any Frantsa amin'izao fotoana izao inona marina moa statut an'le vadin'ny filohan'ny république hoe première dame fa inona marina ny tena fahefany le hoe première dame akoatrany hoe fanajana azy le respect qui lui est dû amin'ny mavadin'ny filohan'ny république azy tsy manana fahefam-panjakana nge mivadin'ny filohan'ny république tsy afaka mibaiko mpitondra fanjakana zany mivadin'ny filohan'ny république hoe hibaiko ministre na hibaiko an'izao tsy afaka tsy manana droit fa mijanona fotsiny izy amin'ny hoe vadin'ny filohan'ny république protocolairement parlant de ajaina mitovy amin'ny filohan'ny république izy fa resaka arofenitra fotsiny zany fa tsy midiky zany hoe afaka mibaiko anao mivadin'ny président. Zay zany le tiako apetrako anatin'le izy hoe le fomba fisainatsika mihitsy zany rehefa mahazo fahefana ny hoe lasa manana fahefana mitovy amin'le olana azy fahefana daholo ny avany ray manontolo hatrany amin'ny zafikely hatrany la grande famille hatrany amin'ny zobavy hatrany amin'ny zoda de mitonona hoe zay nge fianakaviany any le fomba fandraisatsika le conception atsika an'le resaka pouvoir mihitsy zany fitondrana mihitsy zany raha vao mahazo ny anankiray de mahazo daholo ny rehetrarehetra ohatran'izay le izy mankony raha vao mahazo ny anankiray de mahazo daholo ny rehetrarehetra zay zany hitako hoe tafahoatra zany ary tsy tokony ho azony saina eritreretina ao anatin'izay fomba fitantanana izay ka zay ny mba interpellena ny filohan'ny république mbola hoe tsika eto raha ilaina ny antota taratasy ray manontolo miaraka amin'ny numéro an'ny fiara ny sy ny sisa zavatra nitranga tany amin'izany Antsirabe faharoa resahako anareo zany satria tsy maintsy resahana izany trangadavatra zany ary tsy maintsy ambara izany mba hanaitra ny sain'ny tompona ndraikitra indrindraindrindra fa au final nge Rajaonary Mampianina maloto sy maimbo ao anatin'le izy tsy ny havany mihitsiny tsy ny praitapoamy mihitsiny reo nge olona tsy ny vidim-bahoaka fa ianao Rajaonary Mampianina nanao contrat amin'ny vahoaka de ianao tokony hanaja an'izany tranga izany voalohany nefa ianao tsy manaja azy lojika raha ohatra ka vakina mpanjilana zany mba handraisany tompona ndraiky mpanjakana fepetra.